Ny ady mikolokolo aloha ato amin'ny commune dia ady lehibe mihitsy satria tsy ekena. Ny commune Ivato zany dia mba ohatran'ireto mba hoe commune pilote dia tsy ekena mihitsy ny fisian'ny kolikoly ato amin'ny commune ary tena masika dia masika ny ben'ny tanàna amin'ny resaka io satria manisan'ny tsy mahatonga ny tsy fampandrosoana sady maharatsy endrika ny commune ny keon'ny fisian'ny kolikoly. Ka ny olona ato aminay izay tratra manao kolikoly dia tonga dia hiara ny lalàna avy hatrany. Ahoana izay endrika ady mikolokolo izay Ny endrika isehon'izay dia voalohany indrindra aloha ny fisian'ilay ataontsika hoe pièce unique. Ny vola rehetrarehetra aloha ato amin'ny commune dia tsy maintsy misy quittance avokoa. Ary alohan'ny anaovana taratasy dia mbola misy sampan-draharaha maromaro andalovan'ny taratasy. Izay vao vita ny taratasy. Tsy misy olona izany ato amin'ny commune afaka hanao taratasy irery fa tsy maintsy mandalo an'ireo karazana antanan-tohatra maro ireo. Izay no ampiasainay mba hahafahanay misoroka ny kolikoly. Hanao permis de construire izy dia mandalo aty amin'ny accueil ny secrétariat général aloha ny fangatahana dia jerevana ampy sa tsy ampy ireo antota taratasy ahafahana manome an'izany. Vita izay vao makany amin'ny service technique manao ny fandinihana ara-teknika rehetrarehetra dia mbola miverina indray aty amin'ny secrétariat général manamarina hoe voahaja daholo ve ny lafin'ny teknika rehetrarehetra sy ny taratasy hosoka rehetrarehetra marinonay ny taratasy ireny. Dia izay vao makany amin'ny fandoavam-bola izy dia mandoa any amin'ny service financier zany ilay olona avany indray vao miverina aty amin'ny teknika hoe efa naloman'ilay vola izy izay vao mi-établir ny permis de construire izahay. Dia ny permis de construire avy aty amin'ny secrétariat général mbola mandalo izay vao makany amin'ny ben'ny tanàna mbola manamarina ny rehetrarehetra izay vao manasoloa manome ny permis de construire.